Faly tafombona amintsika amin'izao maraina ny 2 oktobra taona 2020 amby 2020 izao ry havana. Ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra iray avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ne ho amintsika tsirairay avy. Ndeha hideran'ny tompo isika ka ny Isaia 2:2-7 iarahantsika mamaky mitsangana ry havana hanome voninahitra amin'ny tompo isika. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo: tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsamy teny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Mandrapaposaka ny fahamarinany tahaka ny famirapiratra ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena ahita ny fahamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitra. Dia omena anaram-baovao ianao izay ho tonon'ny vavan'i Jehovah, ka dia ho tonga saro-boninahitra eo an-tanany ianao sy satrok'andriana eo am-pelantanan'Andriamanitra ao. Amen. Hivavaka isika. Indray toy indray izay Andriamanitra tonga eo anatrehanao, miankoaka ka manaja sy manome voninahitra anao. Miankoaka dia manaitry tena mangataka-pamelana ny amin'izay tsy fahatanterahanay tamin'ny fiainanay lasa, ary maniry indrindra ny isehoanao aminay ato an-tranonao, hanavaozanao ny fiantsonao anay tsiraray avy, hanomezanao anay anaram-baovao koa. Dia hiavao aminao ane ny fiangonanao amin'ny alalan'ny teny izay hovakiana sy hanafarana anay, koa ny fanahy masina no hitarika anay amin'ny zavatra rehetra atao eto, dia ho voninahitra ao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Genesis 7:1-9. Genesis 7:1-9. Hanaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Ary rehefa 770 taona Abrahama, dia nisehoan'i Jehovah izy, ka nitenenany hoe: izaho no Andriamanitra tsy toa, mandehany eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Fa izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary hamaro anao indrindra. Dia niankohaka Abrahama, ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe: raha ny amiko, dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony, fa hatao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Dia hamaro ny taranako ao indrindra aho, ka ataoko ho firenena maro ianao, ary hisy mpanjaka iseho avy aminao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka ao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby, ho fanakena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary omeko anao sy ny taranaka ao any aorinao ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay, ary ho Andriamaniny aho. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay tompontsika. Ny fanahin'ny tompo ane mbola hiaraka amintsika, hitarika antsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Genesis 7:1 ny 1-9. Miavao amin'ny tompo ny mpino izany indray moa no lohahevitra izay hamakivakintsika ity volana oktobra ity, ary amin'ny reto andininy atao anatin'ny mofinaina manandrify antsika dia azo tenenina ny hoe ny tompo no mitondra fiavaozana ho an'ny mpino. Ny tompo no mitondra fiavaozana. Miavao amin'ny tompo ny mpino, ny tompo no mitondra fiavaozana. Ary dia reto ny dingana milaza izany atao anatin'ity anjara mofinaina antsika ity. Ny voalohany, ny fanavaozana fiantsona, ny fanavaozana fanekena, ny fanavaozana anarana, ny fanavaozana fanantenana. Miavao amin'ny tompo ny mpino, manavao ny fiantsona izy, manavao ny fanekena izy,
manavao ny anarana izy, manavao ny fanantenana izy. Fanavaozana fiantsona. Eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa, izay tsy iverenako vakiana aminareo fa arahanareo amin'ny Baiboly eny ambany masonareo, dia fanavaozana ny fiantsona ny Abrahama izay nanomboka ao amin'ny Genesis 2:20 ary mbola namafisina ao amin'ny 5:10 dia hitantsika eto amin'ity 7:10 andininy voalohany sy faharoa ity. Teo amin'ny 570 taona ny Abrahama no nantsoina araka ny Genesis 2:20 andininy 4 570 taona. Vitsivitsy amintsika ireo no efa manodidina an'izany. Nantsoin'Andriamanitra izy hiala tamin'ny firaketam-pony amin'ny fanompoty sampy, nandao tanindrazana, nandao fianakaviana. Namafisin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanorenan'ny fanekena tao amin'ny Genesis 5:20 zany, fa ao amin'ny 9:20 dia nianjery Abrahama. Tsy natoky ny teny fampanantenan'Andriamanitra izay naorin'Andriamanitra izy, ary dia tonga azo pakapana akataranaka tamin'ny Agara mpanompony. Izay ilay hoe nianjery Abrahama. 3:20 taona izy no niteraka an'Ismaela araka ny 9:20 andininy 4:20 eo ambony kely amin'ny perikopa manoloana antsika. Fa 13 taona taty aoriana manavao ny fiantsona ny Abrahama Andriamanitra. Tsy nanadino Andriamanitra tany amin'ny 120 taona lasa fony Abrahama 5:70 taona no efa nantsona Abrahama ary namaly zany, dia naoriny ny fanekeny eo amin'ny 2:20 fa na dia lavo tamin'ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra azy Abrahama, dia mbola navaoziny indray, navaozan'Andriamanitra indray ny fiantsona teo amin'ny 570 taonany. Rehefa namalala rehetra amin'ny tompo, ny mpino miavao dia evangilin'ny tompo sy ahitsiny amin'ny fahadisoana vitany. Ny tompo dia mamangy atsika tsirairay avy. Raha efa niantsatsika izy tany amin'ny 4 taona lasa, dia mahita ny tsy fanjaritsika izy eny anelanelam-potoana eny, mamangy atsika izy ary manavao ny fiantsony. Dia manitsy atsika izy, tsy hoe niantso fotsiny Abrahama eo amin'ny andininy voalohany sy Andriamanitra eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa, fa ny teny tamin'ny Abrahama izy no hoe mandihany eo anatrehako aoka tsy hisy tsiny ianao. Tena feo mampibebaka, feo manitsy, ny tsy mety nataon'ny Abrahama zany ry havana. Niseho Andriamanitra fa tsy niseho andraona, fa niseho hitarika amin'ny fahitsiana, niseho mamerina amin'ny lala mahitsy, miseho mitondra amin'ny fibebahana. Izany ry havana ny fanavaozam-piantsona izay ataon'Andriamanitra ahafahantsika mpino miavao hatrany. Amin'ny fahadisoana vitantsika dia miseho Andriamanitra ary manambara ny sitrapony mba hizorantsika indray, mba hiarenantsika indray amin'izay tsy nety vitantsika. Ny fampanjinian-tena dia ny hoe efa tena tafahoana tamin'Andriamanitra ve ianao ka nandre ny antsony sy ny fanitsiana nataony. Fa miavao amin'ny tompo ny mpino, ny tompo mihitsy manavao ny fanekena. Rehefa nahita n'Andriamanitra ka nandre ny teny fanitsiana fitondrana ho amin'ny fibebahana no lazain'Andriamanitra Abrahama, dia fihetsika mitory fanetretena sy fanajana, fiankofana no navaliny an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra kosa dia nanavao ny fanekena taminy. Ny mpino miavao dia mibebaka sy miverina mifandray amin'Andriamanitra. Hoy ny tompo eo amin'ny andininy 4: ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Rehefa nibebaka i Abrahama dia nanavao ny fanekeny Andriamanitra.
raha ny amiko izany hoe ny fanapahan-kevitra dia aminao ny fanekeko ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Manamafy ary manavao ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama Andriamanitra rehefa nibebaka Abrahama. Ny mpino miavao ry havana dia tena miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra manaiky ny sitrapony. Fanontaniana dia ny hoe raha niaona ka nandre ny fanitsiana nataon'ny tompo no izay mety tsy fetezan'ny fiainanao tany aloha ianao, moa efa nibebaka ve? Avaozan'Andriamanitra aminao ny fanekeny hoy izy hoe raha ny amiko indro aminao ny fanekeko. Ny fahatelo, miavao amin'ny tompo ny mpino ary dia manavao ny anarana Andriamanitra. Abrahama no rain'i Ismaela, fa rehefa mandeha ny tantara dia mario tsara fa Abrahama kosa no rain'i Isaka. Abrahama ilay nantsoina tany amin'ny 570 taonany, nandihy fiainana maro hatreo amin'ny 320 taonany vao mariky ny fahalavona. Raha amin'ny ara-panjakana zany dia hoe Ismaela misoratra amin'ny Abrahama, fa Isaka misoratra amin'ny Abrahama. Tsy zanaky Abrahama mihitsy Ismaela. Azonareo ve ilay tantara? Tena fiovana anarana, fiovana tantara, fiovana. Maizy azy koa efa nampianarana antsika hatrany hatrany hoe ny anarana dia manondro ny maizy azy ny olona anankiray. Rehefa tonga tamin'ny fiovana anarana hoe Abrahama no tononona tamin'izany, Abrahama vao notanteran'Andriamanitra taminy ny maharay ny firenena maro dia rain'i Isaka azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny mpino miavao dia mahita fiovana tanteraka eo amin'ny fiainany sy ny momba azy. Mety tsy miova ny anaranao, fa rehefa nandalo teo amin'ny tompo ianao, nahazo ny fiantsoana, nandre ny fanitsiana ka nibebaka, dia tonga olom-baovao ianao. Izay ilay mpino miavao, mahatsiaro fa tena niova ny fiainany. Dia averina amintsika indray ve ny Korintianina 2:5-7, raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Tena efa tsapanao ve? Fa nanovanao Andriamanitra tao amin'ny Kristy. Tena efa tsapanao ve ny fiovana nataon'Andriamanitra tamin'ny asany Kristy teo amin'ny fiainanao? Fa ny fahaefatra mamarana izao afatra izao ry havana dia antsika amin'ny 9 hatramin'ny 9. Fanavaozana, fanantenana. Rehefa mamaky ny 9:12 isika dia mahita fa ny tokantranon'ny Abrahama vokatry ny fahalavony tamin'ny Agara dia nanjary tsy nisy fiadanana, fifandirana ny tao, fanaovana tsinotsinona sy fanamavona ny tao, ka i Agara dia nanao tsinotsinona ny tompo vaviny ary Sara dia nanao tsinotsinona koa any Agara. Latsaka nelanelany zany Abrahama. Dia nahady zany za tsy hanao hoe ataovy aminao ny toerana, ratsy be zany. Fa ao anatin'izany fahaterena fahaverezan-kevitra zany Abrahama no vangin'Andriamanitra ka omeny fanantenana vaovao. Ny amin'ny fisian'ny taranaka, ny amin'ny fanekena vaovao, ny amin'ny fahefana avy aminao ipoiran'ny mpanjaka, ny amin'ny fonenana vaovao, fifindramonina, ary ny amin'ny finoana izao Andriamaniny. Ireo dia azon'Andriamanitra ao amin'ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama ary mahateraka fiavaozana fanantenana. Marina fa tsy niova ny faneken'Andriamanitra izay efa nataony tany aloha mafisy eto amin'ny 7:70 no hitondrana ny Abrahama. Fa ny fanantenan'ny Abrahama kosa rehefa naverina tamin'ny fanekena, navaozan'Andriamanitra indray notononina ny fanekena dia niavao ny fanantenana. Ny mpino miavao ry havana dia feno fanantenana, tsy fanantenana mielina fa voamarika atao anatin'ny 5:7 no hoe mandrakizay. Fanantenana ny mandrakizay, tsy fanantenana ny lamina ny tokantranony ihany, na fanantenana ny siny ny taranaka be dia be,
fa fanantenana no mandrakizay indrindra koa fanontaniana dia ny hoe tena manantena ny fiavaozana isan'andro makamy mandrakizay ve ianao mbola afaka anantena fiavaozana ve ianao na firy-taona ianao na firy-taona tongeto mety efa mihoatra ny 570 taona tahaka ny Abrahama tsy marina ratsoratra masina ny hoe efa lehibe iny tsy azo voaina tsony tsia mbola afaka miavao foana ianao ary ao amin'ny tompo ny fiavaozanao valio ny antsony tompo eno ny fanitsiny dia ho hitanao fa raha mibebaka marina ianao amin'Andriamanitra ny fanekeny tsy miova mitondranao ho amin'ny fanantenana ny mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Indray tompo ny fifalianay nampahafantarinao indray fa raha niantso anay ianao dia manavao anay isan'andro na dia tonga amin'ny fanaovana tsinitsinina ny fanekenao azy izahay tahaka ny Abrahama. Niseho teto ianao, nanitsy anay ianao, nandray ny fibebahanay ianao ary manorina indray ny fanekenao aminay sy ny tananakay mba ho Andriamanitra sy ny taranakay tokoa ane ianao ary hitsinjo anay tsy anio ihany fa ho mandrakizay dia ho isan'izay mpandova ny mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy izahay satria avaozinao isan'andro isan'andro. Misaotra amin'ny hafahanay mametraka indray ny fiainanay mandritra ity tontolo andro ity eo ambany fitantananao ny amin'ny fandahara-potoananay ny amin'ny fikasana tsara ao anatinay ary ampaherezo izahay mba hijoro ho vavolombelonao amin'izay teny ataonay sy ny asa ataonay. Dia indreo tompo ny ankonanay vady aman-janaka ray aman-dreny sy zanaka apetraka koa eo ambany fitantananao izy ireo ka ho arovanao manodidina mandritra ny tontolo andro. Ianao tsy anadino iseho amin'ny firenenay ka hitondra azy amin'ny fibebahana andreny fanitsinao ane ny tompon'andraikitra isanambaratonga eo amin'ny tany sy ny firenena misy anay amin'ny fitondrana izao firenena izao. Andreny fiantsonao sy ny fanitsinao ane ny fiangonana ahatonga azy mbola hiaina ny fiavaozana isan'andro mandrakariva ary dia apetraka eo am-pelantananao ny masoanay tsy ny anio ihany tokoa araka ny hafatrao fa ny mandrakizainay. Dia amin'ny anaranao Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay anio izay anina sahaza ao anay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ary raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Matoky izay niantso anareo izy no anevo izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.